miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Iomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy tsika. Iomana ny amin'izany hoe hoakarina eny amin'ny raon'lanitra tsika miaraka amin'ny Jesosy Tompo, miaraka amin'ireo olo-masina rehetrarehetra rehefa maneno ny trompetra. Amin'ity androany ity mbola te hizaran'ny ten'Andriamanitra aminao, ho fampaherezana, ho fantsihana izay diso, ho fandresen-dahatra, ho fitezana ao amin'ny fahamarinana. Satria ny tenin'Andriamanitra dia ampy ho antsika, tenin'Andriamanitra napetraka ho antsika ho amin'izany. Tenin'Andriamanitra mampahery anao raha anatin'ny fahakiviana sy fahatrotrahana ianao. Tenin'Andriamanitra manitsy raha misy zavatra sendra tsy mety. Tenin'Andriamanitra mamelombelona anao. Satria tenin'Andriamanitra velona, tenin'Andriamanitra marina, Andriamanitra misy no miteny. Ary ny irariako amin'izao fotoana izao minitra vitsivitsy izao ahafahanao mandray izao afatra izao, dia tsy ho tenin'olombelona no voarainao, tsy afatra avy amin'olombelona no voarainao, fa afatra Andriamanitra, tenin'Andriamanitra velona no tafapaka any am-ponao, ny fonao anie ho tany tsara, ho tany lonaka, aniriny izany teny izany, hamakany izany teny izany, ary izany teny izany tena hanala ny maizina ao anatinao, izany teny izany tena hanadio anao, izany teny izany tena hamelombelona anao, ary hahatonga anao ho voasasa, ho voadio, ho voamasina, satria ny tenin'Andriamanitra no manamasina. Aokara ny fandrenesana rehetra ho tazomin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ny fo tena ho hisokatra handray ny afatr'Andriamanitra, ary hitondra soa anao izao teny izao, hanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra, iaonanao amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 120 andininy voalohany. Manompo ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, mpanao salamo teto, avy aiza ny famonjena ahy. Hitantsika eto dia olona mitady famonjena, manoloana ny zavatra maro mianjady aminy, manoloana an'izany hoe tendrombohitra maro izany. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra, avy aiza ny famonjena ahy. Fiainantsika amin'izao fotoana eto amin'ny firenena sy eto amin'izao tontolo izao dia ao anatin'ny fahasarotana, ao anatin'ny fahasahiranana, ao anatin'ny tsy filaminana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatra maro mifamaofao, manala ny fifaliana, manala ny fiadanana, tsy hananana fitsaharana sy filaminana intsony. Ianao izay manaraka io amin'izao fotoana izao, fantatr'Andriamanitra ny momba anao, hitan'Andriamanitra ny fonao, ny sainao. Misy fanontaniana maro mipetraka ao anatinao, misy baraingo maro ao anatinao ao. Mila valiny, mila valiny, mila vahaolana, mila zavatra azo antoka amin'izao anio izao. Avy aiza tokoa ara ny famonjena anao e? Avy aiza ny famonjena? Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra, avy aiza ny famonjena? Iza no hamonjy ahy? Iza no hanavotra ahy? Inona no hamonjy ahy? Inona ny hanavotra ahy? Fa be da be izany, zavatra hitanao izany, mifamaofao amin'ny fiainanao. Raha ilay voalaza teo, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra, aiza ara ny famonjena? Tahaka izany amintsika amin'izao fotoana izao. Samy manana ny fiainany ny olona, samy manana ny manavesatra azy ny olona. Ianao amin'izao fotoana izao mety ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fangirifiriana, ao anatin'ny fitaintainana, ao anatin'ny tsy fahampiana. Mavesatra ary mety miteraka famoizam-po anao izany, miteraka alahelo anao izany, miteraka hakiviana ho anao izany. Ary miezaka amin'ny zavatra maro ianao, miezaka amin'ny fomba maro ianao, azonao vahaolana, azonao famonjena, azonao fahalalahana, satria tena ao anatin'ny fahaterena ianao amin'izao fotoana izao. Aiza ny vahaolana? Iza ny vahaolana? Amin'izao fotoana maro ny olona ao anatin'ny famoizam-po, misy dia manapitra ny ainy mihitsy satria diso fanantenana. Tapi-dalakale, tsy misy azo atao, hanika lasa any amin'ny famonoan-tena, maty mamono-tena. Amin'izao fotoana izao maro ny olona mitady fiezahana amin'ny tenany, azon'ny famonjena, any amin'ny tapakazo, any amin'ny sikidy, any amin'ny resaka fanandrona, any amin'ny fanompo-tsampy, any amin'ny dadarabe, any am-panandro, mitady vonjy, mitady vahaolana, miezaka fa ahita fiadanana, ahita filaminana amin'izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny sampy dia tsy mitondra amin'ny famonjena. Ao amin'ny Salamo 5:30 ao, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofona izy fa tsy mandre, manambavy izy fa tsy miteny. Firifiry ny olona amin'izao fotoana izao nefa mandeha mankany amin'ireny zavatra atao hoe sampy ireny,
mitondra fanatitra, mitondra akoho, mitondra omby, mitondra vorona, hoentina atao sorona amina vato na amina hazo na amin'ny sary voasikotra, andatsaka raha, anome vola, mieritreritra fa azo ny famonjena, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra, mitady famonjena, dia izany no eritreretina fa azona famonjena. Mandeha nefa ny fiainana avy eo to mbola ao anatin'ny fahoriana ihany, mbola ao anatin'ny alahelo ihany, mbola misy sakana foana, mbola misy tsy fiadanana, mbola misy alahelo, mbola misy zavatra manavesatra, satria any amin'ny zavatra tsy izy. Manamaso izy fa tsy mahita, manatsofona fa tsy mandre, manambava fa tsy miteny, sampy apetraky ny olona, mieritreritra ny olona fa azony famonjena zany. Misy koa ny olona mieritreritra manao ezaka avy amin'ny tenany, mieritreritra fa zavatra ity tany no avonjy azy, rano voasina ampiasaina, tazomina, azona famonjena. Avy eo nefa jerena ny fiainana tsy mizotra amin'izay izy ihany, fa mbola anatin'izay fasahirana zay foana, mbola manompo maso amin'ny tendrombohitra ihany hoe aiza raha ny famonjena. Misy ny olona mieritreritra any amin'ny fahaizany, fahalalany, olona navita fianarana, olona navita nandihy fianarana, olona manana diplôma, fa rehefa jerena ny fiainana ao anatin'ny fahasahiranana foana, ao anatin'ny tsy fahombiazana, ao anatin'ny fahoriana, fa mieritreritra fa ny fahaizana, fahalalana no azona famonjena. Hoy ny Salamo any amin'ny 7:30 any hoe ny mpanjaka tsy ho voavonjy ny miaramilany, ny miaramila tsy ho voavonjy ny soavaliny, tsy ny hafainganam-pandeha ny soavaly no azona famonjena. Mieritreritritsika fa azo ny famonjena amin'ny alalan'ny fisainantsika, amin'ny alalan'ny fahalalantsika, amin'ny alalan'ny fahaizantsika. Nefa jerena mbola anaty kizo ihany, mbola anaty fahaserianana foana ihany, mbola eo ihany ny tendrombohitra, mbola manompo maso amin'ny tendrombohitra ihany hoe avy aiza ny famonjena, mbola misy baraingo be da be ihany no mipetraka, aiza ny famonjena, aiza ny famonjena, inona no azoko ny famonjena. Be da be ny fahasahiranana, misy tokantrano mikorotana, tsy milamina, satria tsy mifanaraka ny mpivady, misy fampirafesana, vady ao atokantrano, ny lehilahy tsy manaja ny vadiny, fa mampirafy, tsy mampiditra vola ao an-trano. Misy ny olona sahirana, tonga ny voalohany volana tsy mahazo ny vola, tsy mahazo izay ilaina. Ny zaza any amin'ny fahaverezana ihany koa, satria mandeha amin'ny fahotana zao tontolo zao, makany amin'ny resaka jeu vidéo maro isan-karazany, mampalahelo eto amin'ny firenena, isaky ny ala trano dia efa mahita trano kely ianao, salle de jeu, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahoriana, sahirana ny ray aman-dreny. Ny zaza lasa, ny tanora lasa tsy manaja ray aman-dreny intsony, tonga ao an-trano dia mamo, tonga ao an-trano dia mamingavinga ray aman-dreny, tsy manaja ray aman-dreny. Tanora lasa any amin'ny fifohana sigara, satria mieritreritra mety hoe any zany mahana ny olana, satria efa sahirana amin'izao fiainana izao. Tanora any anatin'ny fifohana zava-mahadomelona, ary mitady raha vao tsy ampy ny dozy dia lasa tonga any amin'ny alatra, dia mividy, dia misotro, dia mividy, dia mifoka zava-mahadomelona. Avy eo nefa afaka izay zavatra izay dia eo daholo ihany le sorisory, eo daholo ihany le fahoriana, mbola misy baraingo be da be mipetraka ihany. Misy makany amin'ny fisotroana, any amin'ny fisotro-toaka, any amin'ny filibana any amin'ny tanora, mety afaka vetivety ny sorisory avy eo, miverina amin'ny réalité, amin'ny hoe tena fiainana iainana, dia ao indray le fahoriana, eo ihany indray le fahoriana. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra, avaiza ny famonjena, tsisy famonjena, mbola ao anatin'ny fahoriana, lasa miteraka aretina avy eo, lasa miteraka ho any amin'ny alatra ihany koa avy eo, satria ny tena ny vatana lasa mitady. Rehefa tsy ampy lay dozy amin'ny resaka toaka na amin'ny sigara na amin'ny rongony ka tsy hisy vola dia lasa any amin'ny alatra, lasa mandeha any, satria ao anatin'ny filana. Aretina mahazo ny firenena zany, fahoriana mahazo zany, mipetraka ny fanontaniana, avy aiza ny famonjena. Ao anatin'izany koa ny tanora amin'izao fotoana, maro ny tsy anasa, maro ny zavatra mampalahelo, any Morotsiraka ny tanora 13 taona, 14 taona, dia mandeha any amin'ny trano filanonana, any amin'ireny alim-pandizana ireny, dia miaraka amin'ny vahiny, dia any anao filany nofo sy ny fahavetavetana maro, satria ao anatin'ny fahoriana, tsy misy vola, tsy afaka mianatra, tsy voakarakara ny ray aman-dreny, ary ny ray aman-dreny mihitsy ara no mamporisika avy eo, andeha amin'izany lalana izany, azona vola sitrany ahai.
fahoriana miopampany zany ary zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana eto amin'ity toerana, eto amin'ity tantsika ity. Fahoriana maro tsy hita hoe ahoana ary miampy ny aretina maro mitranga araka lazaina teo. Misy ao anatin'ny ozina ny fiainan'ny olona, aretina lovana avy any amin'ny razambe dia mahazo ny aty ariana, tahaka ny resaka diabeta, resaka tension, resaka allergie, mahazo ny olona daholo ao anatin'ny fahoriana ny olona. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra avaizany famonjena. Be da be ny fahoriana. Lazaina ny firenena fa manan-karena, manana harena, manana olona mahay, fa mikatso foana ao anatin'ny fahasahirana, ny akamaroan'ny olona ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny tsy fahananana, ao anatin'ny fahantrana. Zany rehetrarehetra zany mitranga mianjady amin'ny firenena. Zany zavatra mitranga, manompo masoko amin'ny tendrombohitra aviaizany famonjena. Tsy miezaka araka ny herin'ny tena, mandeha amin'ny atoko mpivavahana, mandeha amin'ny atoko-pinoana, mandeha amin'ny atoko politika, manao ezaka maro, fa manompo masoko amin'ny tendrombohitra aviaizany famonjena. Eo foana ny olana, eo foana ny baraingo. Inona no atao? Inona ny vahaolana? Vahaolana dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Satria noho ny fisarahako tamin'Andriamanitra no mampisy an'izany rehetrarehetra zany, noho ny fialako tamin'Andriamanitra ka tonga momba amin'ny fahotana dia misy an'ireny rehetrarehetra voalaza teo reny izay tsy hoaveriko aminao intsony. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra aviaizany famonjena amin'ity anio ity. Tsy azakazaka any amin'ny rakoto ianao, tsy azakazaka any amin'ny rabe ianao, tsy azakazaka any amin'ny atoko politika ianao, tsy azakazaka any amin'ny atoko mpivavahana ianao, tsy azakazaka any amin'ny pastera ianao, tsy azakazaka n'aiza ianao, fa amin'ity androany ity eto am-pitoerana eto tonga aminao ny famonjena raha mino ny teny ambarany ten'Andriamanitra ianao. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Iza io Jehovah io? Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy io. Asan'ny apôstôly milaza hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana ety ambany lanitra azona famonjena afa-tsy tokana dia ny anaran'i Jesosy zany. Anarana ambony noho ny anarana rehetra zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izany nanomezan'Andriamanitra azy, ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba amin'ny anaran'i Jesosy nandolo ihany loalika sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy ny tompo. Atoroko anao zany ny mpitondra fanjakana, mety malahelo ianao mahita ny firenena, miezaka ianao mitady vahaolana, tsisy vahaolana io raha tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Tsy atoko politika, tsy atoko mpivavahana, tsy olombelona, fa Jesosy ilay vahaolana. Jesosy ilay vahaolana. Ianao izay ao anatin'ny fahoriana noho ny vady maditra, ianao izay anatin'ny fahoriana noho ny zaza maditra, ianao izay anatin'ny fahoriana noho ny tsy fisina sy ny tsy fananana, ianao izay anatin'ny fahoriana noho ny aretina, ambarako aminao amin'ity androany ity, tsy misy teboka amin'ny fiainanao fa mbola virgule, mbola mitohy izany raha miaona amin'ny Jesosy ianao, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay andrina ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery, ilay tompo tsy toa. Tsy fombafomba mpivavahana, tsy atoko mpivavahana, fa miaona tanteraka amin'ny Jesosy ianao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitanao an'izany. Jesosy ilay mpamonjy. Rehefa avy Jesosy sy ny mpianatra sy ny olona marobe nandeha teny an-dalana dia nifanena taminy ilay vehivavy mpanano tena izay tondra andeha andevona ny zanany lahatokana hozy izy maty tao anaty tranovorona. Rehefa niaona tamin'i Jesosy izy dia nijanona rehefa tafahoana tamin'i Jesosy dia nikasihan'i Jesosy ny tranovorona, velona ilay zanany, ilay zazalahy. Tahaka izany koa ny fiainanao androany, ry malagasy, ry vahoaka malagasy, ry mpitondra firenena. Jesosy tia antsika, Jesosy tia hanavotra antsika, fa ny mila ataontsika dia nibebaka, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faratsiana ary manatona an Jesosy. Jesosy no afaka hamonjy antsika, fa tsisy famonjena hafa hatramin'izay. Firy taona izay niainantsika izay, firy taona izay nisy mpitondra izay, firy taona izay nisin'ny atoko-pinoana, atoko-pivavahana, atoko-politika izay, fa mbola anaty kizo ny firenena, mbola anaty fahoriana ny firenena, mbola ao anaty zavatra maro manahirana ny firenena. Satria nahoana? Satria tsy tafahoana tamin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra mahery, ilay tompony hery rehetra dia Jesosy Kristy zany. Anio amin'ity androany ity vahaolana toroko anao, Jesosy irery ihany. Jesosy ilay mpanjaka, Jesosy ilay Andriamanitra mahery. Velona ilay zaza rehefa voakasika ny tranovorona. Velona ihany koa ianao raha miaona amin'ny Jesosy androany. Ho afaka ny fahotanao voalohany indrindra, ho hiditra ny lanitra ianao ary ho karakarain'Andriamanitra ny eto an-tany, ho sitrana amin'ny aretina tsy azo sotraniny ianao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy izany fanasitranana izany raha mino ianao, ary tononoko ihany koa ny fanafahana ho an'ny firenena, fa tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Jesosy ilay
mpanjaka, Jesosy ilay mpamonjy, Jesosy ilay nanavitra ahako, Jesosy ilay namonjy ahako, ary vavolombelona zany porofony zany tsy teny eto ambavo zany, tsy zavatra lazaina araka teoria sy saina zany, fa zavatra niainako zany. Tafahoana tamin'i Jesosy niaona tamin'i Jesosy nampetranoko tatopoko izy, nampetranoko amin'ny fiainako izy, manjaka amin'ny tokantranoko izy, ary manapaka ny fiainako ray manontolo izy, mitondra fiadanana, mitondra fitsarana, mitondra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izy no Andriamanitro, izy ny tompoko, izy ny mpanjakako, izy ny sakaizako. Tafahoana aminy tsy alahady ihany miaona aminy, tsy asabotsy ihany miaona aminy, tsy adiny efatra ihany miaona aminy, fa atao anatiko izy. Tiako Jesosy, mpanjakako Jesosy, mamiko Jesosy, ary tiako iona aminao koa izy, iona aminy koa ianao, tsy iona amiko ianao, tsy iona amin'ny olombelona ianao, tsy iona amin'ny izanizy ianao, fa iona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao, le Andriamanitra mahery ianao, le andriana ny voninahitra ianao, le andriana lehibe ianao, dia Jesosy zany. Tonga anao andohalika hiala amin'ny fahotana, hiala amin'izay mety diplomanao sy ny fahaizanao sy ny fahalalanao sy ny fiezahanao hatramin'izay. Teneno hoe Jesosy avotsotro fa tsy haiko ty, tsy vitako ty, fa efa nanao ny zavatra rehetrarehetra fa tsy vitako ty. Fa anio Jesosy apetrako aminao ny fiainako iray manontolo, apetrako aminao momba amin'izay fotoan'izay Jesosy, handray an-tanana ny mombanao rehetrarehetra. Avelao ny volant, dia avelao Jesosy nitazona azy, avelao Jesosy nitondra azy, mitondra anao zany ho amin'ny fiainana, ho amin'ny fatahorana n'Andriamanitra. Mitondranao ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny aretina, ho afaka amin'ny geja ny ota. Zay le famonjena. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra, avy aiza ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany. Dia Jesosy zany, Jesosy ilay nanangana ny maty, Lazarosy efa maty, efa maimbo ao am-pasana, fa rehefa tonga Jesosy dia nitsangana Lazarosy. Jesosy rehefa tonga teo anatrehany Jesosy, nisy tsy fahampiana, ny rano novain Jesosy ho divay. Jesosy rehefa teo anoloan'ny olona nisy devoly, rehefa niona tamin'i Jesosy dia afaka ny devoly. Jesosy rehefa niona teo amin'ny olona kilemaina, rehefa niona tamin'i Jesosy dia nitsangana zany. Jesosy rehefa teo anoloan'ny boka, rehefa niona tamin'i Jesosy dia afaka ny abokana. Na inona abokam-pahotana nisy ianao, rehefa mibebaka ianao dia diovin' Jesosy amin'ny rano ianao, afaka ianao. Jesosy rehefa niona teo amin'ny olona tao anatin'ny nandeha nandritry ny ataona maro, rehefa niona tamin'i Jesosy dia nitsahatra zany, sitrana, fiainana miaraka amin'ny Jesosy, ry fiangonana mijoroa amin'ny Jesosy, torio Jesosy, ambarao n'aiza n'aiza misy anao Jesosy, fa tsisy famonjena amin'ity firenentsika ity afa-tsy eo amin'ny Jesosy ihany. Fa nanandrantsika toko politika maro, nanandrantsika fivavahana, nanandrantsika zao rehetrarehetra zao, fa famonjenantsika dia Jesosy Kristy irery ihany. Avelao izy no anjaka ao am-ponao, anapaka ny fiainanao ray manontolo. Avelao izy no anapaka, fa izany Jesosy zany, ambony ny anarana rehetrarehetra, ambony ny fanjakana rehetrarehetra, ambony ny fiandrianana rehetrarehetra, ambony zao rehetrarehetra zao, tsy misy ahinao, tsy misy atahoranao. Fiainana mandrakizay omeny anao, ny fiainanao eto tany entohany zany miaraka aminy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Efesianina hoe izay, Efesianina toko 2:12, izay nanangana azy tamin'ny maty, Jesosy io, sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanana ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny ho avy koa. Zany le Jesosy zany, ambony noho ny fanapahana rehetra, fahefana rehetra, hery rehetra, fanjakana rehetra, anarana rehetra, ary tsy amin'izao fotoana zao ihany fa amin'ny zavatra amin'ny fotoana ho avy rehetrarehetra. Ary izy ao amin'ny toko 2:5, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Niara-natsangany ahako rehefa fiangonana Jesosy, ary napetrany any an-danitra. Rehefa napetrany any an-danitra dia manana an'izay fahefana, andresy ny fahotana, andresy ny aretina, andresy ny fahantrana zay. Fa Jesosy te hamonjy atsika. Hoy Jesosy rehefa mijery atsika hoe ry Jerosalema, Jerosalema, impiry moa te hambombanao tahaka fambomban'ny reny akoho ny zanany, saingy tsy nety ianao. Impiry nambara aminao ny famonjena, impiry nitoriana aminao Jesosy, fa mbola ny tianao ihany ny ataonao, mbola ny mafaly ianao ihany ny ataonao. Raha tsy manaiky an' Jesosy ene ianao dia ho any amin'ny fahaverezany, ho any amin'ny fahoriana, ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay raha tsy manaiky an' Jesosy. Fa Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary iraka amin'ity androany ity solotenan'Andriamanitra ilaza aminao hoe miavana amin'Andriamanitra anie ianao, tsy resaka vola, tsy resaka rakitra ny ilain'Andriamanitra aminao,
tsy resaka fahafolo-karena ny ilain'andriamanitra aminao fa ny fonao no atolory an'andriamanitra, ny fonao no atolory an' Jesosy. Fa hoy Jesosy rehefa anjery ny olona izy dia hoy izy hoe nonena izy nahita ny olona satria tahaka ny ondry tsy misy pia izy. Onenana izy mahita ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny adi-poko, ao anatin'ny ady sy ny fifandirana. Manatona an' Jesosy ianao mpitondra fanjakana hatrany voalohany ka hatraty amin'ny farany. Manatona an' Jesosy fa Jesosy ny vahaolana. Manatona an' Jesosy fa izy ny fitsarana, izy ny fiadanana, izy ny fahasambarana. Ao am' Jesosy ireny ihany ho azy ny voninahitra ho anao, hanaiky an' Jesosy eny ianao. Amen.